misaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity misoran'Andriamanitra isika fa mbola meny tompotaona indray fa mandray ny teniny lohanderantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika ianay tsara ny izan-danitra mbola velompisaoranao izay no ny amin'ny fitantananao sy ny fitsombinanao anay misaotra indrindra reo fa mahatsiaro sambatra koa izay manana anao indray ny teninao izay nikehitriny mangataka aminao hiaraka aminay eto minaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe manao ny fomba rehetra ho famonjena. Matetika rehefa manjavojavo amintsika manko ny ho avy miandry antsika eo mpanomboana asa vaovao ohatra dia fitenitsika ny hoe hitantsika foana ny fandehany mety hiteraka tebiteby na fisalasalana ao anatintsika ny fiatrehana zava-baovao. Ninona nefa fahatsapahanao momba an'izany dia ny fotoana ihany no hanambara na omba ianao anatin'izany na tsy. Teo anatrehany fikomiany Satana dia efa nanapa-kevitra Andriamanitra tsy misy zavatra manjavozavo aminy fantany ny ho aviko nahoana moa izany nitsondro fongorana avy hatrany Satana mety fanontaniana efa napetraka ao ihany koa izany nahoana ny miandro taonana arivony maro vao hoe hanimpy azany amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy manome valiny manaitra ny fanoharana nataon'i Jesosy hoy izy hoe fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary aoka ihany ozy izy hiara-maniry izy roaroa ambara mpiaviany fararano ny famongorana ny ratsy aloha dia mety hahatonga loza amin'ireo izay tsy mbola nahita tsara ny tena vokatry ny fahotana tsy tao amin'ny miafina na mangingina ny ady ny fanaovan'i Kristy sy Satana fa tena ankariary no ny atombohany ary mbola toy izany ihany koa mandraka kehitriny dia tsy maintsy ankariary ihany koa no hamana ny olana tahaka an'izany io no antsoina hoe fitsarany mampianatra antsika ny fanoharana fa noho ny amin'ny vary ny zanaky ny fanjakana no mbola iandrasan'Andriamanitra kely aloha ka hiazona ny fitsarana tsy hiatra. Azontsika lazaina fa iankinan'ny aina ho an'ireo anjely ny voady ho mahatoky amin'Andriamanitra ny ahitan'izay fandehany. Andriamanitra mahalala ny fahamarinana fa izy ireo ihany koa sy isika kosa dia mila mahita ny tena vokatry ny fikomiana amin'Andriamanitra sy ny lalam-pitiavana izay mitondra fiainana. Tsy maintsy atao hitan'ny rehetra ny vokatry ny fahotana sy ny fahafatesana izay tsy azo ihodivirana mihitsy aza. Tsy maintsy abaribary ihany koa tsy ho voasarotsaro ny aloky ny fisalasalana ny lainga. Ny faharetan'Andriamanitra eo anatrehany fanendrikendrehana ataon'ny Satana dia mba ahazahoany fitiavana sy ny fitokiana avy amin'ny mananaina rehetra ka tsy izy amin'izy ireo intsony mihitsy mandrakizay tsisy mihitsy izany hoe hifidy hikomy amin'Andriamanitra satria efa nakalesona sy efa nahita ny fitiavan'Andriamanitra ny tsirairay. Dia ny lesona antsika androany raha fitinina dia mamaly an'ireo fanontaniana tokoa izay mety nanidikitina antsika fa hitantsika amin'izany fa Andriamanitra manana ny rariny tokoa izy ary mamela ny safidy ho an'ny tsirairay
iny fa na de fatany aza ny mety ateraky ny zavatra tsy ratsy sy ny taran'izany a de isika kosa de asainy mijery mahita ny zavatra rehetra mba ahitantsika fa Andriamanitra fitiavana tokoa ny Andriamanitsika. Ianao any koa anio aza alanao aminao fa Andriamanitra fitiavana izy. Mety misy ny zavatra zay maningotra antsika ankehitriny mety aiza mandrakariva hitoetra ambany fiain'i Kristy ary misy farany tokoa ny faharatsiana sy ny zavatra ratsy alefan'ny Satana. Fa avakisika satria anao zay ray tsara indrindra fa mbola nomenao zany lesona sarobidy zany. Mangataka aminao zay mba ampitomboinao anatina iny finoana ianao ka tsy salasala tsy anatahotra ny hoavy zay satria ianao tokoa ny ampitatana anay ary Andriamanitra marina sy manambara ny rariny tokoa ianao. Da io ny tsirairay avety ny isa-tokantrano ny isam-batan'olona tafeo amin'ny herinao ary aoka hitondra fandresena aminao tokoa. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.